Atao anatin'ny fandaharana mahomby atolotray avy ato amin'ny ministerany fambolena sy ny fiompiana ary ny jony manatitra ny arahaba ombam-piraritsoa ho antsika mpijery rehetra. Ny zava-bitan'ny ministera tany amin'ireo faritra telo nandritry ny volana septambra sy oktobra ity no ndeha ho taterina aminao ato anatin'ny fandaharana. Tsy taiza izany fa tany amin'ny faritra Matsiatra Ambony izay nanolorana hanampamokarana milanja 470 taona sy fitaovam-pambolena miisa 100 ho an'ireo tantsaha mpamokatra. Teo ihany koa ny fanavaozana sy fanamboarana tohadrano tao Alaotra Mangoro ary farany tao amin'ny faritra Vakinakaratra nananganana ny ivon-toeram-piofanana Ivoary anampiana ny kafipa ao an-toerana. Tsy ampiandrasinay Elintsony ary ianao fa andeha ho arahantsika avy hatrany izay rehetra voalaza teo izay. Maro ny zava-bita no totosain'ny ministerany fambolena sy ny fiompiana ary ny jony tamin'ny faritra maro teto Madagasikara ka faritra telo tamin'ireo no notsidian'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin'ity volana septambra sy oktobra ity dia ny faritra Matsiatra Ambony, Alaotra Mangoro ary Vakinakaratra. Ny 20 septambra 2024 no nidinan'ny fotony tany amin'iny faritra Matsiatra Ambony iny izay nanolorany anampamokarana milanja 470 taona ny ampy fitaovam-pambolena miisa 100 tao amin'ny distrik'Ambalavao ho an'ireo famokarana tatam-pianakaviana miisa 700. Ireto tantsaha ireto izay miasa amina sekoly miisa 20 toanan'ny ministerany fambolena sy ny fiompiana ary ny jony amin'ny alalan'ny fandaharana asa dia fisiny FDA nanita herim-bola ho fampandrosoana ho amin'ny famokarana. Tanjona ny ampitomboana ny vokabary any amin'ny faritra Matsiatra Ambony iny izay entina hanatratrarana ny vina napetraky ny filoham-pirenena dia ny fahavitantena ara-tsakafo. Ny antsika tonga dia asa fa tsika bary efa fanambiny mentsika nataontsika ny hoe fahaleovan-tena ara-tsakafo. Noho izany mila ampiana ny tantsaha, ny mpamokatra sy ny mpamboly. Noho izany dia natongavanay eto androany miaraka amin'ny ministra ny agriculture, ny élevage sy ny pêche dia tonga eto izahay anampy anareo tantsaha. Ny ataontsika dia misy an'ilay hoe champ école paysan producteur zany hoe eny atsaha mihitsy no atao ny fampianarana ahafahantsika mampitombo ny vokatra. Zay ny zavatra ho atao. Ka noho izany dia atolotra an'ireo fianakaviana efa-jato zay mpamokatra mpamboly zay omena 34 tonnes anazesika NPK. Ao ihany koa ny 6 tonnes na guano zay omena an'ireo tantsaha maro ihany koa fa indrindra ny fanampinanareo ara-pitaovana zay maromaro moa izy eo fa échantillon ihany ny hitantsika eto zay omenanareo tantsaha mpamokatra. Ny zavatra hokendentsika dia ny fampitomboana ny vokatra azonareo na hoe ny rendement ny tonne na l'hectare mba hitombo ny vokatra fa tsy hijanona amin'ny vokatra zao. Nambaran'ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Aronjo Ranarvelo Lucien nandritran'ny lahatenina taony fa le makamadinika sy salatsalany mirefy 530 hektara no arenina sy avozina any amin'iny faritra Matsiatra Ambony iny. Velom-panantenana araka izany ireo tantsaha amin'iny faritra iny fa hiakatra avo evatreny amin'ny vokatra ho azon'izy ireo. Manaraka izany ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana Aronjo dia efa nahatsangana ny grenier communautaire villageois na ny sompotra iraisany tantsaha mahazaka 100 taona tao amin'ny commune Anjoma faritra Matsiatra Ambony. Santionany tamin'ny tosika omena ireo tantsaha ihany ireo fanampiana ireo raha nambaran'ny filoham-pirenena. Izay ny tany amin'iny faritra Matsiatra Ambony iny fa raha ny akondiany tao Alaotra Mangoro ny 15 oktobra 2024 indray dia tsisy tsony ny olana ara-drano fa ho vita afaka andro vitsiny ny fanavaozana sy fanamboarana ny hidin-drano lehibe ao Bevava. Tonga ny jery fotony ny fandrosoan'ny asa amin'ny fanamboarana io tohadrano lehibe ao Bevava io izay manondraka tambary 103 hektara ary sitrahan'ny olona maheriny 5,000 isany tena niaraka tamin'ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Aronjo Ranarvelo Lucien sy ireo mpiara-mombona antokaminy. Ny 700 ny asa no efa vita tanteraka amin'izao fotoana izao. Zava-dehibe tokoa izany ho an'ny seha-pambolena amin'iny faritra Alaotra Mangoro iny amin'ny mahasopotro ny vary azy ary ihany koa ahafahana manatratra ny vina ao amin'ny velorano fahasivy izay napetraky ny filoha. Nandritran'ny roa taona nefa dia nisedra olana ny tohadrano lehibe
ka nanana fanahina ireo mpamboly ny amin'ny fiainan'ny vokabary. Araka ny fampanantenana efa nataoko anareo dia nanome toromarika amin'ny monsieur le ministre no mba hijerevana indrindra anti-barrage eto a Behivavy ity. Dia tongotsika eto Androany satria hitanareo zany fa efa vita 700 isanjato izy nareo ny fanaovana an'ity prise d'eau ity. Zay amatsy eo amin'ny 3600 hectares eo. Miaraka amin'ny barrage eto sy ny barrage any Sahamaloto dia mahatratra ny amin'ny 7400 hectares eo zany. Zay no totanisa azoko aty ahafahana mamatsy rano anareo toeram-pambolena ireo. Ny fifehezana ny rano dia anisan'ny zava-dehibe mihitsy ahafahanareo mamokatra bebe kokoa. Ka ny fahavitany zao foto-davitra zao dia afaka matoky zany tsika fa hialefy ary tsisy intsony ny olana aradrano raha tonga ny volana novembre izay ampidirantsika rano an-tanimbary sy mba ahafahanareo mamboly amin'ny tao mpambolena ihany koa. Zany hoe zava-dehibe zany no ahafahantsika manao an'izy io. Zava-dehibe no hoe atratrarantsika an'le tanjona hoe mahaleo tena ara-tsakafo. Tsy hanafatra intsony fa mba tsika indray mba haleo tena mba hanondrana indray. Tsy ny hainy fotsiny fa nampita vetrany izany olona mpampiasa rano izany ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Arontsony niaraka tamin'ny tale jeneraly fambolena ka efa ny 700 isanjato ny asa no efa vita. Ny vary tokoa mantsy no foto-tsakafon'ny malagasy ka tsy nangatakandro ny fitondram-panjakana ho amin'ny fanarenana izany araka ny efa nampanantenainy an'ireo mponina indrindra ireo mpamboly eny an-toerana mba ahafahana mamokatra bebe kokoa izay iaraha miasa kaiky amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana Arontsony. Ny fikambanana ao amin'ny Fédération PC15 Vallée Marianne no miaro sy mitantana ny foto-drafitrasa eto amin'ity tohadrano Bevava ity amin'izao fotoana izao ary efa velom-panantenana izy ireo ny amin'ny fiakaran'ny vokatra aorian'ny fanamboarana sy ny fanavaozana azy indray. Ny barrage Bevava moa zany izy io de barrage de retenu ka nisy moa fahasombana teo aloha ka amin'izao fotoana zao zany de efa vita ny olana teo aminay zany efa milamina zay satria nisy mifahasombana tao amin'ny Peldevana efa vita izy amin'izao fotoana zao. Amin'izany nefa tsy avaiza fa avy any amin'ny fitondrana foibe zany nazahoana izany ny angady nananana sy mivina ahitana ny famatsim-bola nanaovana an'izany fahasombana zany. Raha tany amin'ny faritra Vakinakaratra ny 20 Oktobra 2024 indray dia nomena vahana ny tanora izay misehatra eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Tanora sa oloha laharana amin'ny seha-pamokarana ampita fahendrena ary hitondra fandresena ho an'ny firenena no tanjon'ny fampiofanana ny tanora eny amin'ny tontolo ambanivohitra ka hahatonga azy ireo ho matianina sy ho maleo tena ary ho lasa mpandraharaha ara-pamokarana. Izany indrindra no nananganana ny ivotoerana Ivoary anampiana ny Kafiba Antsirabe ao amin'ny faritra Vakinakaratra izay iaraha ministera ny fambolena sy ny fiompiana Arontsony sy ny tetikasa fiarina miara-miasa mba ampiroboroboana izany fandraharana eny amin'ny tontolo ambanivohitra izay. Ho hatsaraina hatrany ireo rafi-piofanana mba ahafahan'ny tanora miofana ho lasa mpandraharaha matianina. Notokana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny 20 Oktobra 2024 tao Antsirabe ihany koa ety toeram-piofanana ety nandritra ny fidin'ny fotony nataony mba hanofanana ireo tanora sy ireo nahazotoana tamin'ny tetikasa fiarina. Nandritra izany no nanolorana zezika sy masomboly ary sakafo nombo no hatsaraina anohanana ireo tany-tsampamokatra sy mpiomby be ronono avy amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana Arontsony amin'ny alalan'ny tetikasa Papri. Kita ato anatin'ity zany semence dia misy zezika atao eny amin'ny pépinière ity zany zezika dia misy zezika atao eny amin'ny tanimbary ihany koa monsieur le président anatiny ity zany zao zezika DAP zany zao ty semence vary izy ty X265 zay tena fantatry ny olona ty io ataontsika kit de démarrage moa na lay starting pack. Nampanantena ihany koa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina fa hanampy ny FIFA manoro amin'ny fanomezana ombivavy be ronono hanatsarana ny daranaka ombivavy manome ronono. Tanjona ny ampitomboana 20 litatra ka hatramin'ny 30 litatra ny ronono avoakan'ny ombivavy eto amintsika. Nosokafan'ny filoham-pirenena tao an-toerana ihany koa ny toeram-panodinana ronono tany amin'ny Parc de l'Est Antsirabe nany hoe Lasa izay orinasa fanodinana ronono Romingo Taloha efa nokatona nandritra ny 12 taona. Fotoana iray ihany koa nanoloran'ny
ministera ny fambolena sy ny fiompiana Aronjo laboratoire mobile amin'ny alalan'ny tetikaza gazef fitaovana izay entina hitiliana ny kalitao ny ronono mivezivezy sy mivoaka ao amin'ny faritra Vakina Karatra. Dia izay indray no masakazona tolotra ho antsika mpijery ho amin'ny anio. Isaorana ianareo mpijery nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ireo ekipa teknika rehetra niarana natotosa izao fandaharana izao. Manome fotoana antsika indray ary afaka ray volana toy izao indray. Veloma tompoko.